ity lanonana ity ihany koa dia nisy ny filatrona tamin'ny akanjo izay nampisehoana izany endrika vaovao ny namako izany. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny fanolorana trofea ho an'ireo mpanjifa ny Madagasikara nanatanteraka sidina betsaka indrindra. Lanonana fampisehoana izany endrika vaovao ny namako izany etsy amin'ny Café de la Gare Sorano. Rehefa manao voyage ny mpanjifa dia mahazo avantage arakaraka ny tapakilany vidiana. Misy maromaro ilay fanavaozana ireo. Taloha zany takina amin'ny angatahana ihany mpanjifa ny manatitra ny talon bagage na ny carte d'embarquement mba azahoana manamarina izany fa tena manatanteraka n'ilay voyage tokoa ilay mpanjifa. Fa amin'izao fanavaozana izao dia anisany zany dia tsy tokony hanatitra n'ireny document ireny intsony zany ny mpanjifa fa ny orinasa Air Madagascar nefa nametaka fitaovana mba azahoana mahafantatra fa nandeha ny voyage marina io mpanjifa io. Malalela mono nataony sy ny mba fanomezana zavatra vaovao ho an'ny mpanjifa. Amin'ny programme namako io zany re taona 3 sy 4 arivo dia amin'ity taona ity zany mahatsapa izay fa ilaina ny fanavaozana dia programme de fidélisation. Io programme io zany dia fa natomboka tamin'ny manomboka amin'ny tomboka ao amin'ny orinasa Air Madagascar ihany moa fa arakaraka ny amaroany sidina tao no azahoana noty ara-pitombo izany. Ny programme namako zany no filaza azy misy ihany koa ny fahazoana mitondra entana mihoatra ny fetra efa napetraka ho an'ny mpandeha tsotra. Araka izany dia amin'ny sokajy antonontonony na ekonomika ny mpandeha iray dia afindrana amin'ny sokajy voalohany na première classe. Isaky ny sidina mantsy ireo mpanjifa ireo karakaraka ny noty voangona sy arakaraka ny isan'ny sidina natao no azahoana loko avy amin'ny orinasa Air Madagascar. Ireto avy izany fanomezana izany tapakila mamaim-poana manomboka any amin'ny sokajy sidina anatiny ka hatramin'ny sidina makany ivelany. Ankoatr'izay dia mety azahoana fanaovana sokajy ihany koa noty izany hoe raha tokony ireo mpanjifa matetika amin'ny sidina Air Madagascar no mahazo ny tombontsoa amin'ny programme namako mahazo noty na ihany koa entana ambony izay azony entana rehefa mandeha. Omalialina moa no nanehoany orinasa Air Madagascar izay endrika vaovao ny tolotra namako izay. Iontra Kotondrina sy Arfidy Rakotomanalina. Lerana ary ny fanotohinana ny fiandrianam-pirenena nisan'ny vesatra anenjehana azy ireo araka nambarany Colonel Valmanana. Hanomboka amin'ny herinandro amboniny indray ny fanadihadiana General Raoelina sy ny Colonel Kotidy ary ireo mpanao politika toy ny Professeur Safelber ary nitra teo aloha monja roindefo. Ivadika amin'ny lafiny raha toekarena kosindraitsika manomboka eto ny ova endrika ny programa namako any orinasa Air Madagascar amin'ny ity taona ity. Nambarany Italia rahabaritry ny orinasa fa fanomezana valisoa ho an'ireo mpanjifa ny orinasa no votoatin'ny namako ka mety azoana bie maimaim-poana na koa fanovana sokajina sy fanavozimaika kosa ny Colonel Randrenja Maleo ary ny Lieutenant Rakoto Artir. Ity farany moa dia zodahany ny General Noël Rakotonandasana ihany. Fikomina fa Tout Vincent ny Colonel Ravoavay, ny Colonel Ramboasalama ary ny Colonel Rabezandry dia samy nalefa any amin'ny fonjany tsy hafa avokoa. Nahazo fafa ary ny Lieutenant Colonel Gilbert, ny General Noël Rakotonandrasana, ny Colonel Charles, ny Colonel Raberanto, ny Colonel momba ny raharaha fikomina teny amin'ny Bani. Nahiditra ponja vonjamaika any an-tanimora ihany koa ny Colonel Andriambahoaka, ny Lieutenant Colonel Ramiljon Luc vonjamaika ary nalefa avy hatrany tany an-tanimora kosa ny zanany vavy noho ny fitenenana ratsy mpitandro filaminana araka ny fanapahan-kevitry ny fitsarana. Raha ny vaovao voaray dia amin'ny talata izao niatrika fitsarana izy mikasika izany fitenenana ratsy mpitandro filaminana izay. Ny zoma izao indray no iaraka iatrika fitsarana izy mianaka Randreva sy ny zanany vavy no nisantatra ny fakanam-bavany avy eo vao nanaraka ireo manamboninahitra. Nahazo fafana vonjimaika ny Professeur Raymond Randreva fa iatrika ny fanadihadiana lalina ny enquête au fond kosa izy amin'ny herinandro ambony. Nahiditra amponja raha tamin'ny 10 ora latsaka faefany no nigadona teny amin'ny fitsarana nosy ny fiara izay mitondra reto voapanga dia tsy nivoaka tao amin'ny lapan'ny fitsarana raha tsy tamin'ny 10 ora alina. Ny Professeur adiny enina ny fakanambavany ireo olon-tsotra sy sivily temy 12 tamin'ny raharaha fikomina teny amin'ny Bani Ivatomaly. Manatra ny araba tompoka araka sitrakanao mampetrao ny fahalalabavony dia misy filo amin'ny 20 ny volana desambra izao manasanao ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Raika ambe folo ireo manamboninahitra nahiditra ponja vonjimaika omaly taorina ny fakanambava ny tany amin'ny fitsarana nosy. Isan'ny nalefa any amin'ny fonjany tsefa kosa
ny général Noël Rakotonandrasana sy ny lieutenant sy ny colonel Charles Azafady. Nampidirina ponja vonjimaika ny tanora ihany koa ny zanaka vavy ny professora Raymond Ranjeva raha tokana azy fafana vonjimaika itsy farany. Ny rindra Ndrembola sy Rivo Randrianaritsona.